tafana karatra fandarana vokarany sampana serasera eto amin'ny faritra avakina karatra isaky ny zoma manomboka amin'ny 900 tafana karatra manolotra ny araba topokilasy topokovavy ho antsika mpanaraka ny fandarana tafana karatra amin'izao androny zoma izao manasana ho ampitiavana ary anaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany tafana karatra ny lafiny toekarenina avy hatrany no anomboantsika ny fotoana niditra tamin'ny andiany fahavalo ambin'ny folo nanomboka ny alakamisy fa 17 aogositra teo ny vitrine de vakina karatra tamin'ny ity taona 5 sy 20 ity atsika ity dia isan'ny anehoana ny tanjaky vakina karatra eo amin'ny lafiny toekarenina karakarainy ny fikambanan'ny orinasa eto vakina karatra na ny fiova isan-taona ka tsy farana izany raha tsy ny fa 17 aogositra ho avy izao. Fananganana orinasa mandidina ireo vokatra eny ambanivohitra ho an'ny fampivoarana ny toekarena eto vakina karatra io no lohahevitra nentina tamin'izao andiany fa 17 izao. Ho an'ny faritra vakina karatra Pampiatrano dia mifanandrify indrindra amin'ilay tetikasa zay dia na ilay faritra iantsona mpamatsivola eo amin'ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana izay ezahana ny ampiaka-danja sy amatianina ity sehatra ity. Arak'izany dia atosika ho an'ny fampandrosoana ny etsika araky ny voalazan'Andriamatoa ministry ny indostria sy ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina izay isan'ny tena pia ihany koa an'izao etsika izao na tsapa ihany koa ny tenany fa tsy mitsaha miaka-danja ny etsika fanampanazavana hoentin'Andriamatoa Narson Rafidimanana ministry ny indostria sy ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina. Mahita fivoarana ngezabe ary mahita zavatra tokony atao maro dia maro tetikasa atao amin'ity faritra ity. Inona moa izany? Ataontsika raha mamokatra tsika eto nefa ny raha jerevantsika nefa ny amin'ny tontolo ambanivohitra mbola marefo dia marefo manana vokatra maro betsaka eto ny ovy ariana fotsiny poma simba fotsiny maha-ministre indostria anazy zany dia tokony amin'ity faritra ity no anao zavatra maro dia maro amin'ny fanodinana an'ireo vokatra ireo ahafahantsika manondrana an'ireo vokatra ireo anana kalitao farantsara afaka miady amin'ireo pays sasany raha antsika malala fa tamin'ny ministry ny commerce dia niady mafy mba hidirantsika hitazomantsika an'izany aminatin'ny sehatran'ny hoe komeza sadek tsy ho politika fotsiny fa misy lalam-barotra zany ireo pays ireo anatin'ireo pays ireo dia mandefa entana aty amintsika hitantsika amana eny amin'ny tsena reny ny entana avy any Afrique du Sud entana avy any Egypte entana avy any amin'ny toerana maromaro tsy mandoa aba ireo miditra eto amintsika. Inona no mba entana avy eto amintsika makany ivelany mbola tsisy. Anisan'ny lalam-barotra anankiray tsara zany anisan'ny fametrahana fanodinana an'ireo entanareo amin'ny sehatra madinika na maventy na tontonona na salasalana zany ahafahantsika manao an'izany zavatra zany ka eto dia mijery ny vitrine ny vakina karatra izay mikarakarain'ny association fiova. Talohan'ny irsona tamin'ireo lahaten'ny fandimbiasana ny tapany maraina moa izay notarihan'ny minisy mpanjakana sy ny ministry ny indostria dia nisy ny fitsidiana ny orinasa Sokolé izay isan'ny igoavana amin'ny fanodinana ny ronono aty vakina karatra. Ny fitsidiana ireo tranoeva kosa no nataon'ny rehetra rehefa vita ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny tolakandro dia ny fanaovana ny lobary andasy natokana ho an'ny vehivavy sy ny tanora mahakasika ny lafiny fitantanana tamin'ity andro voalohan'ny fanokafana ny vitrine du vakina karatra andiany fa 17 ity. Tafana karatra eo amin'ny lafiny fandriampahalemana kosa indray na dia vao 5 andro aza izay ny atombohan'ilay opération fahalemana dia efa manomboka azo ambokatra kehitriny ny ezaky ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministera ny fiarovam-pirenena. Voakasika ity opération ity ny faritra ndrefa ny vakina karatra. Ny faran'ny herinandro teo ary dia efa voafeny ny faritra manodidina Nanjomara Martina sy Ivasina iny. Omby manodidina ny 300 eo no ampelantanany miaramila nanao ny fanadiovana ka saika tamin'ireo toeran'ny kizy fieren'ny omby no nahazona ireo. Ny alatsina iny teo ary dia tonga nidina tany fotony ny tompona raikitra avy aty Antsirabe no
notarian-ramatoa préfet sy ny lehibe ny faritra Vakinankaratra ary ny OMC régional na ny rafitra iombonana mpamolavola fanampanazavana hoentina Andriamatoa lehibe ny faritra Vakinankaratra Andriamatoa Andrianjanaka Mandrindra Albert. Misy tokoa ny opération fahalemana izay miseho eo anivona faritra maro eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ary voakasika manokana amin'izao moa dia ny district ny Mandoto. Ny voalohany indrindra zavatra ataontsika hoe natao dia nidina tamin'ny Mandoto tokoa ny hoana tamin'ireo ny mpitandro filaminana rehetra izay miandraikitra amin'izany opération manœuvre izany ny tafika moa zany ny miaramila izay ao anatin'izany ny NSOA sy ny académie militaire ary dia niaraka dolodolo ny manam-pahefana rehetra avy any Antsirabe ary niaraka tamin'izany na ny lehibe ny faritra ny lehibe ny préfet an'Antsirabe tao anatin'izany ihany koa ireo polisy mpitandro filaminana ny mpitondra ny ao anatin'ny gendarmerie ny anivony tafika rehetra ihany koa ary dia niaraka tanteraka daholo ny rehetra nidina ifotony izay fidinana ifotony izay no ataontsika hoe fomba atao hoe tsara sy mahomby indrindra afantarana zavatra misy ahafana mamany olana ary indrindra mba ahafana tokoa mandroso mba hanatratra mitanjona izay kendreny. Raha tsy aivina dia manoloana ny fisehoan'ny asandalo matetika amina faritra mena maromaro nanerana ny nosy dia nanapa-kevitra ny fanjakana fa hanao hetsika opération fahalemana. Manerana ny nosy dia misy ireo ekipa manatanteraka ny asa ho an'ny ety amin'ny faritra avaratra dia tafiditra amin'ireo teboka misy 7 iasana i Vakinankaratra mandritra ny hetsika ny 10 Aogositra hatramin'ny 20 Desambra dia mijanona ny toerana atrany ireo miaramila mbola fanampanazavana hoentina Andriamatoa lehibe ny faritra atrany. Izay opération fahalemana izay dia mikendry tokoa ny hisiny fandriampahalemana amina zone rouge faritra mena sahala amin'ny district Mandoto ary opération manœuvre ny anankiray izay haritra 13 sy amin'ny 100 andro izy teo mambolana kely maromaro le izy izany hoe heverina fa tena hitondra zava-dehibe tokoa ary zavatra vaovao zavatra izay ataontsika handaminy zavatra eto anivon'ny district ny Mandoto ary mba fiandohana izany ataontsika hoe fandaminana sy fametrahana fandriampahalemana izany. Araka ny didy mandalana dia ampidirina fourrière ao amin'ny commune Vasina ireto omby ireto mandritra izany no tonga miaraka amin'ny bokon'omby izay milaza ho tompony ary ampitovina ny bokon'omby roa hafa amin'ireo tompona raikitra ny ambony kosa dia atao lavanty imason'ny olona rehetra. Iverenantsika kosa ny lafiny fampandrosoana ny farana tamin'ny fomba ofisialy ny zoma 20 Aogositra teo ny atrikasa izay natao indrindra hijerena sahady ny hoavin'ny faritra Vakinankaratra afaka 20 taona atrikasa izay nitotosaina nandritra ny herinandro atetsy amin'ny Royal Palace izay nanomboka ny 17 Aogositra lasa teo ary nandraisana mpisehatra marobe anjara izay tsara manamarika fa voafantina izy ireto ny CIRAD ny 2I2S ary ny AFD na ny Agence Française de Développement no tokotelo na masana andro ny karakara ny etsika. Firenena maro taty Afrika no efa niasan'ny AFD sy nahitana vokatsoa tamin'ny tetikasa. Samba noho ny sin'ny atrikasa mitsinjo lavitra toy izao teto Madagasikara ary Vakinankaratra no voafidy isitraka izany. Ny hoavin'ny Vakinankaratra eo amin'ny sehatra ny fampandrosoana manoloana ny fitombon'ny mponina afaka 20 taona no ny fotoran'ny atrikasa. Nivoaka nandritry ny famaranan'ny atrikasa ny zoma teo. Araka izany ny paikady rehetra ho fampandrosoana ny faritra Vakinankaratra ary efa tsinjo dia nizao sahady ihany koa ny hoavin'ny faritra Vakinankaratra afaka 20 taona na amin'ny taona 2030 ny lehibe ny faritra Andriamatoa Andrianjanaka Mandrindra Albert. Voalohany isan'izany teto Madagasikara efa nisy nanaovana azy tany amin'ny tany afrikana sy tamin'ny tany hafa izay nahitana vokatsoa tokoa ary dia nisaona voalohany indrindra ho an'ny rehetra dia ny nifidianana sy ny fahatokisana ny faritra Vakinankaratra anaovana anty atelier ity atrikasa ity satria araka miteny izay voaka ny rehetra tao dia ny hoe nofidina manokana ny faritra Vakinankaratra satria te hanampy any Vakinankaratra na ny mpamatsy vola na ireo mpikaroka mba ho fampandrosoana ara-toekarena ny faritra Vakinankaratra. Izay no ataontsika hoe tena isaorako tanteraka ny tsara avy ary dia araka miteny izay navoaka tao tamin'ny famaranana sy teo anatrehana ny Italie général ny Agence Française de Développement dia iza hoe hamora ireo rehetra izay niaraka tao anatin'izao atrikasa izao aho ary dia fandinika amin'izay tsika amin'izao fotoana izay. Zao ny zavatra mety ratsy miseho, zao ny zavatra tsara izay iseho ary dia mametraka ny tsara avy amin'izao fotoana izay hoe ahoana no tafitantsika
inava zavatra tokony atao ino nanantsona hoe variable zay tokony hokasihana ahoana ny fihetsika zay tokony ataontsika sy ny vina zay tokony apetratsika satria tsotra ny tiako tenena am'rehetra tsy masy tafitantsika ary tsy tovy amin'ny fiainatsika teo aloha ny fiainatsika eo anivo ny varotro vakinankaratra sy manerana Madagasikara ary indrindra dia miandrarantsika Madagasikara ao anatin'ny zany ataontsika ohatra izay ho hitany mikasika ny varotro vakinankaratra izany. Araka izany dia tombony lehibe ho an'ny vakinankaratra no nahavoafidy azy anatanterahana ity atrikasa ity ary azo lazaina ho faritra filamatra raha teo ihany koa vakinankaratra amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Tafanankaratra. Amaranantsika ny fotoana ny eo amin'ny sehatry ny fampandrosoana fa miaro kolotsaina zovy andia ny faharoa amin'ny ity taona 2024 ity. Ho maty anona tanteraka ny zovy andian'ny faharoa izay no tanjona amin'ny ity taona 2024 ity. Ny 12, 13, 14 Oktobra 2024 izao no anatanterahana izany eo amin'ny araben'ny fahaleovan-tena. Ny fanehoan'ny vakinankaratra fa miaina miaraka amin'ireo tanjany na ara-toekarena na ara-kolotsaina na ara-panatanjahantena no aseho mandritry ny atelona. Iara-iombonantoka amin'ny faritra vakinankaratra ny ICREA Events amin'ny fanomanana rehetra. Ny tolakandron'ny alarobia dia nivory ireo komity mpanomana ary efa nisy ihany koa ny fivorian'ireo tena atodonikotrika ny zovy andian'ny faharoa. Tafatsangana teto ny voamera misa 7 ka hiditra amin'ireo voamera ireo ny mpivory teto. Voafaritra amin'izany ny voamera ny fitantanam-bola, voamera ny fampitaovana, ny voamera ny serasera, ny voamera ny fanetsehana, ny voamera ny fandrarana, ny voamera ny etsika atao sy ny fanetanana ary ny voamera ny vonjitaitra sy ny fahasalamana. Ny alakamisy 3 septambra izao moa dia efa hisady ihany koa ny fivoriana iarahana amin'ny ICREA Events andrafetana ny mety hoendriky ny zovy andian'ny faharoa. Tafanankaratra. Atreo ary ny fandarantsika tamin'ity androany ity manome fotoananao indray ny fandarana tafanankaratra izay vokariny sampana serasera ito anivon'ny faritra amin'ny heriny toy izao. Ankasitrahantsika ihany koa ny teknisianina niara niasa tamintsika tamin'ny alalan'izao onjam-peo izao. Mandra-piona tompoko. Tafanankaratra, fandarana vokariny sampana serasera eto amin'ny faritra vakinankaratra. Isaky ny zoma manomboka amin'ny 9:00. Tafanankaratra.